Panafian Ziola teny ampanefy ny roa tamin'ireo 5 no azon'ny fokon'olona ary dia niaran'ny fitsaram-bahoaka. Inona no mety ho fanambaran'ny filoha Andry Rajoelina samy manana ny heviny olon-tsotra. Ahoana ny tokony atao hiarovana amin'ny masoandro rehefa eny amorontsiraka? Marefo ny faritra atsimo eo amin'ny lafiny sosialy, nivoaka ny fanadihadian'ny UNICEF sy ny Instat ary ny banky iraisam-pirenena. Manameloka mafy ny fampiasana fitaovana simika any Syria i Ban Ki-moon. Ankavalina no iarabanina tsika rehetra amin'ity androany ity, iaraka indray atao anatin'ny vaovao amin'ity faraparan'ny herinandro ity, ny vaovao politika no anomboantsika ny fotoana amin'izao hariva izao. Tsy emotra intsony ny dia roso ny zotra-pifidianana tanampaka androany nandritra ny fiaonan'ny senita sy ireo kandida ho amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fa dia ho tanana ny endriky ny bileta tokana tanana toraka izany ihany koa ny filaharan'ireo kandida ao anatin'izany bileta tokana izany, saingy ireo izay kandida vaovao kosa dia isafidy amin'ny laharan'ireo kandida izay nisolo azy. Mamintina ny vaovao tetsy amin'ny foiben'ny senita androany ariva mambaoka fetrany aina eo amin'ny sariny Njara Randriantsoa. Avy hatrany dia vava ny asa eto amin'ny foibe toeran'ny senita taorian'ny fivoahan'ny lisitra sy ny tety andro raikitra. Androany fivoriana ny arahana tamin'ireo kandida voatana no natao. Foto-dresaka ny momba ny filaharana anatin'ny bileta tokana. Mety vera tazonina ihany sy lafaky numéro 33 na omena soany tsirairay na hitazona ny azy na tsy hitazona fa azy ambonin'izay no anaovana tirazy sy izay tsy te hitazona ny azy. Mety hitarika fahadisoana ny antsain'ny olona le izy satria efa belabe ohatra no mahalara hoe monjapolizefo numéro 20 le iova indray zany monjapolizefo numéro 13 dia tsy moka ihany ny anazavana an'izay satria mbola asa manokana ihany koa ka ny sosikevitra zany dia tazomina ihany zay numéro efa nozaraina teo dia tsy reportena fotsiny ao anatin'le bulletin zay tsy ao anatiny. Fangatahako zany dia averina le izy satria tena be dia be ny zavatra nio dalala netsika tamin'ny zavatra nitsanga teto fa mbola tsisy nazona propagandy teo ka dia nitapaky ny be sy ny maro teo zany dia samy hitazona an'le numerony. Tazonina araka izany ny filaharan'ny kandida anatin'ny bileta tokana, isafidy amin'ny laharana fahatelo sy ny laharana faha 1 kosa ny kandida vaovao Hery Rajaonarimampianina. Ny 17 aogositra no ivoahan'ny endrika farany amin'ny bileta tokana mialohan'ny andefasana azy atotatsy Afrika Atsimo. Miantso amin'ny tsy hanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana etsokilany ny senita. Voalohany dia ny farazana ny lalàna mba tsy hanao pré-campagne ny baribary loatra. Zay ngamba no mba negaviana ilay senita hoe okare mba tsy baribary loatra ny pré-campagne ary tsy misy aza ny lalàna mametra an'izany pré-campagne izany. Anolotr'olona roa isolo tena azy amin'ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny fifidianana ao amin'ny senita ny kandida tsirairay. Ny farany ity volana ity no tsy maintsy hanoloran'izy ireo olona roa ireo. Fa isan'ny vaovao politika andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ity alina ity ny kabary izay ataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny 7 alina no isian'izay kabary izay arahantsika amin'ny televizion pirenena sy ny radio nationale ary dia andefan'izay mivantana ihany koa isika eto amin'ny fahitalavitra viva. Nanomboka ny maraina teo no efa resaka teny amin'ny fiarahamonina sy ireo mpanara-baovao ny mikasika ny hoe inona no ambaran'ny filoha Andry Rajoelina amin'izay kabary ho ataony ho an'ny vahoaka malagasy izay tahaka zao aloha ny hevitry ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay. Mety teny izy hoe mety tsy hiala amin'ny zay zany malahelo raha ohatra hoe hiala amin'ny kandida izy ny tena mariny. Ny voto antony amin'igny mamy mety resaka fifidianana ihany. Mety hoe anakery ve le resaka levalena voakany CS reny hoe mety hoe ireo ihany ve zany no tazomina sa mety mbola hisy vaky hevitra indray ao anatin'le kabary arivo.
Le déclaration ataon'ny filohantetezam-mijoro arivo mety ho inona no tenenina ao anatiny io ahoana ny fahitanao ny zavatra mety tenenina io raha ny eritreritra mba nivahan'le Krisy satria zay sahirana mihitsiny ohatrany hoe mananjanaka mianatra frais am-pianatra sakafo mpianatra ohatra zany mety le izy mera-pialana nga manao tenenina eo tsy mety zany mametsa-pialana zany tsy mety ho aza mametsa-pialana zany tsy mety amina zany fa mety manipaka le SADC ngamba zareo le avy any velany io hoe tsy maintsy mirotsaka zany izy rehefa avy eo ihany dia mivaly reny fanontanian'ny olona ireny hijanona hatreo ihany koa ny tombatomba fa mikasika izay tombatombana izay inona tokoa no mety ho ambarany filoha Andry Rajoelina manoloana ny toetra raha-pirenena fa indrindra ny zava-nitranga tato anatin'ny andro vitsivitsy teto amintsika eo amin'izay lafiny politika izay mamboaka fetrany aina no mitondra ny fomba fahitana sy ny famakafakana amin'izao ariva izao. Sambany tanatin'ireo fandalovana rehetra teto no naneo afalimpo ny iraky ny SADC voaja amin'ny ampahany betsaka ny teboka napetraka izy ireo ivahan'ny krizy malagasy nankasitrahany ny didin'ny CES momba ny listy ny candidat toy ny daty mpifidianana navoakan'ny CNT omaly dingana ahatongavana amin'ny fifidianana marina ireo hoy Joachim Chissano. L'équipe de la médiation souligne manipika ny ekipa mpanelanelan'ny SADC fa ny fanapahan-kevitra ny CES sy ny CNIT dia isan'ny dingana lehibe entina ametrahana fepetra anomanana fifidianana izay tohana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tanatin'ny fanambarana ihany koa no nankasitrahan'ny SADC ny fihetsiky ny filohan'ny tetezamita tamin'ny ezaka nataony. Mahatsapa ny ekipa mpanelanelan'ny SADC tamin'ny fandraisana andraikitra sy fitiava-tanindrazana ary ny lanjan'ny anjara asa noraisin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Vanim-potoana manatantara noho izay no vitan'ny malagasy iverenan'ny rafitra manara-dalàna ho iatrany ny fanambarana novakina ka niantsony izy ireo ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena sy avy eto an-toerana anohana tsy amin'ny fifidianana fotsiny fa ampiarindao ny toe-karena sy sosialy malagasy. La SADC exhorte les partenaires internationaux de Madagascar miantso ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara anetsika ny tantsorika rehetra ilaina ho an'ny fifidianana natao amin'ity taon'ity ka ho malalaka mangarahara ary ikeniny rehetra anohana ihany koa ny fampandrosoana ara-toe-karena sosialy. Et crédible à Madagascar et à accompagner le relèvement socio-économique du pays. Na izany aza mbola mitoetra ny sazy indrindra ho an'ireo tsy manaiky ny dingana vita notsipiany Joachim Chissano manokana fa tsy hevitry ny malagasy ny hevitry ny ankolafy no tononony manokana noho izay ny avy amin'ireo filoha teo aloha. Nahitsinao tany tokantrano fa ny fanadihadiana mikasika ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny ekipa ny Joachim Chissano izay nandalo teto Madagasikara. Ny fanadihadiana narahantsika teo ny Joachim Chissano izay nilaza ny fahafahapony tamin'ny fivoarany toe-draharaha politika teto Madagasikara tato anatin'ny andro vitsivitsy izao ny faran'andro any koa moa zany ny edisy ny iraka nataon'ny reto ekipa ny SADC teto Madagasikara ireto fa iverenantsika lay fanadihadiana teo mikasika ny hoe inona no mety ho fanambarana ataon'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny valora rehefa avy eo mambaoka fetrany aina. Voalohany, fanapahan-kevitra mety ho raisin'ny filohan'ny tetezamita amin'ny lahateny izay ho ataony ny fivoahana amin'ny tondro zotra izay mampitsahatra tanteraka ny zotra-pifidianana miaraka amin'io lisitra sy tetiandro vaovao io. Tsy nijoro sakana ary tsy nipetraka olana hatrany anefa no nahalalan'ny rehetra ny filoha Andry Rajoelina. Fatrapanaja ny safidim-bahoaka ihany koa izy. Noho izay, tombanany maro fa hampanjaka ny fitiavany ny tanindrazan'ny filoha anatin'ny lahateny izay ho ataony ary tsy hijoro sakana amin'ny zotra-pifidianana miaraka amin'iny lisitra sy tetiandro vaovao iny ihany koa.
eo amin'izay vaovao politika izay ihany fitonina sy fampihavanana vao fifidianana tsy misy fanelikiliana nefa ireo no faneho-kevitra izay nataon'ny parlementaire avy amin'ny ankolafy ravalomanana tamin'ity androany ity nanamafy ny tsy fankatoavan'ny ankolafy misy azy ireo ny didy izay navoakan'ny CES no natony momba ny sazy dia nilaza ireto parlementaire ireto fa tsy matahotra izany sazy izany mironana ny fandravana ny tondrozotra ny ekipany marika ravalomanana ary manohana ny fampihavanana kosa ataon'ny FFKM arahantsika ny faneho-kevitra ampahany tamin'ny faneho-kevitra nataon'ny ankolafy ravalomanana manohana ny ray aman-dreny FFKM ny hanikizana ny fampihavanana izay atao hivoahana amin'ny krizy izay mitranga eto amintsika zay koa dia miantso ny hery velona rehetra eto Madagasikara na io sokajininina fikambanana misy azy dia miantso zahay mba hanohanana ny fanelanana ny fampihavanana atao zay no mikasika ny vaovao politika no entana taminao tao anatin'ny lohateny teo ny zavanitranga tany Ampanify nitrangana fitsaram-bahoaka tany amin'ny fokotany Ambotso commune Ambanivohitra Ampanify tamin'ity androany ity jiolahy tratran'ny fokon'olona tamin'ny fanafiana izay nataony no niaran'izany fitsaram-bahoaka izany fanafiana tokantrano iray no nisy tamina tanàna izay sokajiana ho isan'ireo milamina indrindra ary misy Rakotobe sy Yves Janel no mitatitra amin'ny vaovao jiolahy 5 no niditra ankeriny tao amina tokantrano iray tety Ambohitso Ampanefy ny maraina tamin'ny roa no nisehony izay ny varavarakely no nidirana ankeriny no esorina ny vy miaro azy no vakina ny fitaratra raha matoa 70 taona sy mpanampy no tao an-trano niaran'ny eriseta ery voalohany tamin'ny alalan'ny fikapohana azy tamin'ny Boiron voampandrea nefa ny manodidina ka nanenjika ireo jiolahy tratra ny roa teny an-tanimbary sarotra no name ny fokon'olona ka ny afara tamin'ny fitsaram-bahoaka mafanafana fo ihany ny olona satria raha malala fa zany hoe mahatratra jiolahy zany amin'izao fotoana zao efa entsakentsana ihany dia atao hoe nisy zany le fitsaram-bahoaka aloha tranga teo zany ohatrany hoe ahitsaka somary madinidinika ohatran'izay dia nisy aloha le olona tonga dia hoe nandoro mihitsy zany andao tonga dodorony efa hatramin'ny 7 ariva omaly no niaodiody manodidina ny trano ireo mpanafika rehefa noadiadin'ny fokotany ireo tratra mbola tsy fantatra ny zavatra very tamin'ny fanafiana nanamafy ny tompotrano fa tsy nisy vola lasa anefa na io aza no tena notadiavin'ireo mpanafika fokotany milamina ny ety Ambohitso anatin'ny commune Ampanefy ary sambany ity fanafiana niseho tamin'ny maraina ity raha ny fanadihadiana nataon'ny tompony araiky ny fokotany ihany koa dia fantatra fa olona tsy avy ety ireo 5 lahy nanafika ny sasany avy any 67 hectara ny sasany akoron-drano ary ny lehiben'izy ireo dia avy etsy Anosy Zato no raisin'ny mpitandron'ny filaminana moa zany ireo rola vororoy nanafika ary niaran'ny fitsaram-bahoaka izay tsy fantatra ihany kosa ny hoe tahaka ny ahoana ny fahasalaman'izy ireo na maty na velona mandrakitiny amin'izao ora itenenana izao isentokelitsika ao anatin'ny reto dokavatra reto nefa milon'izay aloha dia iresaka amin'izay tontolo ny fandriampahalemana izay ihany noho ny tahotra ny endriky ny tsy fandriampahalemana izay matety mitranga amin'izao fotoana izao maro ny olona no maka fepetra manokana iarovana ny ainy isan'ireo fepetra ireo ny fametrahana irony grille de protection irony tena maro tokoa ary ve izy ireny ary inona no tokony fenitra arahana mba tsy hahatonga azy ireny indray ho sakana raha sanatria misy ny fahamaizan'ny trano nanao ny fanadihadiana Dina Andriamampiatona telo hatramin'ny efatra isan'andro ny grille de protection vitan'ny Jean-Marie sy ireo mpiara-miasa aminy ao anatin'ny iray andro matetika dia ireo olona manan-katao no tena mampanamboatra izany eto noho ny taotry ny voarova fananana karazana griva lavarangana izao amin'izao izao lavarangana olona rehefa manam-bola zany dia afaka manao tsy ferana tian'ny tompony ihany io arakaraky ny tenene ohatr'izao ny motifany dia atao le izy
eo ny mahafiarovana azy fa tsy karitra ihany koa tatoato fa efa misy lamodiny ihany koa itony grille de protection itony. Io zany misy isan-karazany io zany le lamody misy zany lamody vaovao zany tony. Ao sarety fanoasa tanana malagasy. Ye, sady haingo izy zany no hoe fiarovana ny trano izy zany sady haingo. Raha fahitanao anazy manokana, inona no tena betsaka amin'izao hoe le manao azy ho haingo fotsiny sa le tena hoe matahotra ny haingo dia miaro. Sady ao zany misy le manao tony zany ambony rihana zany tony zany le sady haingo tony e. Fa misy ny ambany izy zany sady haingo no ny hidin-trano fanamafisana. Manahoana nefa ny amin'ny mafin'izy ireny, inona no azona antoka fa tena mafy tokoa ireny grille de protection ireny. Le izany zavatra matevina foana zany no ampiasaina dia assuré tsy maintsy mafy io e. Ty zavatra tonga dia bien sécurité zany tonga dia mafy mihitsy ty e. Satria zavatra soudure ty fa tsy hoe vary masaka na ohatr' zany. Zao anao mitselatselatsy tsara mihitsy ianao zao. Zao. Ary mba dereva ty e. Misy tokoa ny fenitra tokony arahana amin'ny fametahana azy ireny satria na manakana ny avy any ivelany tsy ho tafiditra aza dia indraindray lasa tsy ahafahany ny avy ao anatin'ny voaka indray raha sanatria misy ny loza. Marihana aloha voalohany indrindra fa eto Madagasikara dia mbola tsy misy lalàna fe manokana mahakasika ny atao hoe grille de protection. Na izany aza nefa dia fahita sahady ny voka-dratsy aterany satria hitantsika amin'ny haino manjery ireny fa isaky ny misy loza amin'ny alina ka trano misy an'ireny grille de protection ireny dia tsy maintsy misy olona tavela foana ao anatiny. Ohatra hoe misy fahamaizana ao anivon'ny tokantrano tsy manana lalana ivoahany izy ny varavarankely misy an'ireny ny varavarambe asiana an'ireny ihany koa. Ny fotoana ivoahana ao anatin'ilay trano anefany fohy dia matetika izay ilay olana dia mba harazo atao zany dia mba azo voaina avy any anatin'ny grille de protection izay ataontsika. Ankoatra ny grille de protection, isany tokony hojerena matetika ihany koa ny fanovana ny fil mitondra herinaratra izay tokony hosoloana arakaraka ny fitombon'ny entana ao an-trano. Raha tsy izay, tsy mahazaka ny fil ka mahatonga court-circuit raha ny nambarany eo anivon'ny sampana miany fisorohana ny loza eto amin'ny mpamonjy eto tsara lalàna. Isanto vetivetsika ao anatin'ireto dokavarotra maromaro ireto ny iresaka mikasika ny rafitra napetraka eny anivon'ny fokontany entina hanatsarana ny fanadiovana ny tanàna. Io ihany koa ny tatitra ataon'ny UNICEF momba ny raharaha sosialy ny faritra atsimony nosy iny ary ny quartier antsika dia andeha ho an'ny farafangana isika ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny mampionona Ravalosanina rehefa avy eo meonary. Namoaka kiraro kiraro vaovao, kiraro vaovao. Raha resaka, ny lela afaka mandainga. Fa raha tsiro, ny lela tsy afaka mandainga. Sagomeo. Misy edaro natao antsika rehetra. Ni Mada Pro sy ni SW Pro manolotra ho anao 10e anniversaire groupe Wawa. Anasana manokana ilay mpanakanto vahiny fanta-daza Matthew Stone. Hanolotra seho tena miavaka ny groupe Wawa au grand complet. Andray anjara ao ihany koa Black Nadia, Balita Ochocho, Shine, Omni Coliseum de Madagascar, Antsuzumbe, Nialade 1er septembre, toute louange. Média officiel, Viva. Sponsor officiel, Telma. Toujours plus pour vous. THB. Solution Barconau, numéro 1 Extra Propre, Manalantas,
plasy rehetra propre sady tsy manambetra extra propre tsy mila mikosoka mabe ny fadiovan'ny lavanamba re extra propre ampiasa fa tsisy ohatran'izao maneran'izao tontolo zao extra propre extra propre extra manitra be extra propre be tena extra numéro 1 extra io alohany extra propre tsisy karaha ty koa vidiny 900 ariary. tonga soa amin'ny tapany faharoa ny viva événement anomboatsika ny vaovao amin'ny ty tapany faharoa ity dia iresaka mikasika ny fialatsasatra isika raha iazo ny morotsiraka andeha hiala sasatra fotoana amin'izany ny raha teo izao vitabaka izao saingy manana ny fomba samy manana ny fomba ataony ny olona entina hiarovana amin'ny masoandro eny amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy mizara ny hevitry ny tsirairay entina hiarovatena indrindra moa zany ny vehivavy no tena voan'izay ady hevitra izay ndeha rahantsika ny fanadihadiana nataon'ny Aina Muriel sy Njara Randriantso. Tahina iainga hiala sasatra ny maheva tanàna izay fantatra amin'ny masoandro sy ny hafanana efa niomana amin'ny fitaovana hiatrehan'ny zanany efa izy mialohan'ny iaingana. Maraina olo magatsitsika fa ny atoandro mafana tondra satroka tondra solomaso tondra akanjo maivana manao sorta kapa misy atoka. Tahaka izany ihany koa ity raim-pianakaviana ity ho azy tsy azo atao ambany zavatra ny fiarovana amin'ny masoandro indrindra ho an'ny ankizy. Raha ny voyage zay dia mangalana plasy rainy ankizy zazakely dia tsy makena masoandro fotsiny. Efa vonina amin'ny fiatrehanany masoandro sy ny hafanana avokoa ny ankamaroan'ireo rehetra hiazon'ny moron-dranomasina hiala sasatra itety amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy. Presque zay aloha le izy satria ny andro mafana mitondra teny zany zareo mitondra satroka dia mitondra fitaovana maromaro izay ilainy. Mampatsiahy ireo rehetra andehoany amin'ny tany mafana ny fisian'ireo mpivarotra satroka sy solomaso mandehandeha ety amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy tahaka ny eto Ambodivoana. Momba izay masoandro sy fialan-tsasatra izay ihany inona ary ny tena fomba mety efa voaresaka teo ihany mikasika ny satroka izay mora sy mahomby indrindra efa misy ihany koa anefa amin'izao fotoana izao ny karazana menaka fanosotra amin'ny vatana sy entina hiarovana amin'izay hoditra izay manoloana ny herin'ny masoandro. Aina Muriel sy Janella ihany. Fomba maro no entina hiarovana amin'ny masoandro ho an'ireo hiazon'ny moron-dranomasina. Fahazarana kely rehefa avy mandro sy rehefa hivoaka ny trano dia ampiarovana amin'ny masoandro. Lehibe au solaire afaka atao aloha ny voan'ny trano sy arina ny exposition ana solaire zany dia alohan'ny voana zany ianao dia mandro dia vao aloha avy midosy ianao tonga dia manositra anazy alohan'ny avoaka ny trano dia avy eo arinany ohatra hoe mandeha milomano ianao ohatra izany dia manositra indray après. Dia le baume crise indray raha ohatra ny tena may be mihitsy ianao misy coup de soleil be mihitsy dia afaka hosorana koa maraina sy hariva. Teto amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy eto Ambodivoana no safidian'ireo mpivarotra solomaso hivarotana. Saika isan'andro izy ireo no ety mandeha ny tsenan'ny solomaso amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Sady zesta no miaro amin'ny ainandro izy le any amin'ny côté mamay be any. Vehivavy dia tony no tena tia, ho an'ny tanora dia tony. Hoan'ny lehilahy misy safidy maro hoan'ny lehilahy. Satroka kojakoja iray tsy azo adinoina ihany koa raha andeha hiala sasatra. 7 ariary hatramin'ny 9 ariary ny satroka. Ireo satroka manana velarana lehibe no lamaody ary tena mandeha. 7 sy 2 ariary kosa izy raha miaraka amin'ny poketra. Be da be mividy zany sa na olona tsotra ary mividy daholo satria ilaina amin'ny andavanandro zao koa efa ho avy ny famadihana dia be mpividy. Ne amin'ireto grand capeline tony andelahy koa ohatran'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 
fisotroana ranobetsaka raha nitorohevitra avy amin'ireo mpitsabo. Iverina eto Antananarivo renivohitra isika rafitra roa misahana ny fahadiovana eny amin'ny fokotany ho an'ny etsy amin'ny fokotany Akoron'Alatsonanana olana tsy maintsy sahany ny tompon'andraikitra ny fahadiovana ireo ny tsy fampiny ny foto-dravitra azy ny tsy fahatombana ny lakan-drano ary ny tsy fahatsapany tena ny tsirairay. Amy Muriel sy Njara Randriantso.
akoron-drano atsinanana iray amin'ireo tompona andraikitry ny rafitra RF2 rafitra misahana ny fanadiovana ity anivon'ny Fokotany Germain. 440 no misahana izany fanadiovana izany eto amin'ity Fokotany ity, maka ny fako isa-tokantrano ary manadio ireo tatatra sy ny lalankely no asa. Zay zany manana mpanadio fotsiny aloha Fokotany manokana zay, amin'ny Fokotany zay. Misy koa zany mpanadio any RF2 manokana koa zay, afa ampy reo. Efa zaraina zany ny sekitera satria misy sekitera 4 zany eto. Ireo zany manao tena manao an'le asa fa isan'andro zany le mpandoto eo foana. Telonjato ariary isa-tokantrano isam-bolana no alain'ny RF2 raha ny eto amin'ity Fokotany akoron-drano atsinanana ity, saingy rehefa tsy voatery ny fandoavana izany dia lahona ny ankamaroan'ireo tokantrano amin'ny fandoavana izay fandraisana anjara izay. Ny sasamanila angamba nataoko eo amin'ny raha 90 eo amin'ny 80 eo angamba mety mandoa. Mbola takina ary zany mbola takina isaky ny varavarana fa tsy mahalala hoe ty le adidinay aterinay ato. Fa takina isaky ny tokantrano zany mbola maraka amin'ny carnet sy ny cahier manoratra ny tompona andraikitra isan'isany zany. Na dia manana rafitra hafa ankoatran'ny RF2 misahana ny fahadiovana aza ny eto amin'ny Fokotany akoron-drano atsinanana, mbola miavosa isan'andro ny asa, indrindra ny fanadiovana tatatra noho ny tsy fahampian'ny baka fanariana fako, ny tsy fahampian'ny toerana fivoahana ary ny tsy fahatombana ny lakan-drano. Ny baka aloha tsy ampy, ny baka ny Fokotany anankiray ihany, dia parka sauvage anankiray ary manano sarotra mihitsy efa fantatry ny commune io, dia io indray zany io ny olana, dia ny ankizy kely rehefa le olana zany, ny ankizy kely rehefa maka fako irandray mandreny manary fako, rehefa tsy mirehitra ny jiro dia arena eny anaty tatatra. Tokony hisy cuirage izy aloha satria ny olana akady fotsy escan dia ambody vona mandeha aty amin'ny Fokotany akoron-drano daholo ny rano rehefa le tonga amin'ny fahavaratra, ka raha tsy vita raha tsy atao cuirage isa-taona farafakely indroa dia problème. Manampitrotraka izany rehetra izany ny tsy fahatsapatena ny tsirairay. Amin'ny fahadiovana aty amin'ny tanàna zany ny tena marina, mila fahatsapatena ny tsirairay. Fa raha anadio takan'inona raha ny Fokotany eto amin'ity faritra akoron-drano atsinanana ity, raha anjay fehepetsa takan'inona ary, fa raha tsy manjay fehepetsa ny isa-tokantrano tsy madio zany ty tatatra kely ity. Na izany aza nefa isan'ireo Fokotany tena sarotiny amin'ny fahadiovana ny eto akoron-drano atsinanana. Eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany dia menomenona fatratra vokatry ny fahatapahany rano amin'izao fotoana izao ny faritra maromaro eto Antananarivo renivohitra tahaka an'izany ny Etsy Ampandrana Parapatonga any Ambatomaro raha nanontaniana moa ny Jirama dia noho ny fanamboarana izay ataony amin'ny fanoloana ny fantsona izay mitondra ny rano any amin'ny faritra atsinanana Antananarivo iny no antony ny fahatapahany izao rano izao iverina Tsoely amin'ity alina ity ihany izany rano amin'ireo faritra maromaro izay tapaka rano amin'izao fotoana izao izay. Fanoentana taminao tao anatin'ny lohateny teo ny vokatry ny fikarohana sy ny fanadihadiana marimarina kokoa nataon'ny Stat sy ny banky iraisam-pirenena ary ny UNICEF tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny. 720 isanjato ny tany fidiran'ny mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary ny atsimon'ny Nosy raha ny tatitra navoakan'ny Instat sy ny UNICEF ary ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Eo amin'ny Sehatry ny fahasalamana kosa indray dia nahitana fianana ny fahafatesany zaza latsaky ny 5 taona ho an'ny sampandrara eo anivon'ny firenena mikambana ho an'ny renitsy ny zaza dia mbola ambandy ny tarehetra raha ho an'ny faritra Androy, ny faritra Anosy ary ny faritra Atsimo Andrefana ary Atsimo Atsinanana. Eo amin'ny sehatry ny fidiovana ohatra dia tokantrano ray amin'ny 10 ihany no manana ny lavapiringa ary tokantrano 17 no tsy mahazo rano. Fisotro Mateo tahaka izao ny fanampanazavany ny tompona andraikitra voalohany ny UNICEF eto amintsika. À cause de la crise, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Noho ny fisian'ny krizy, tsy dia tena nivoatra firy ny toedrarà. Regarde un peu les statistiques. Rehefa jerena ireo atotanisa ary mamela itonina iray na roa amin'izany. Ohatra ny atsimon'ny Nosy amin'ireo faritra 4 ireo, zaza ray amin'ny 10 ihany no manana lavapiringa. Par exemple, il y a des statistiques qui sont assez inquiétantes. En plus,
efa miasa ny atsasaka ireo ankizy latsaky ny 20 taona izay mbola tokony hianatra raha ny marina saingy manana tahirikevitra isika entina hitondrana amin'ny fandrosoana mifanaraka amin'ny zava-miseho andy amin'izay fotoan'izay mora kokoa ny manao tetikasa ho an'ny mpanapaka. Beaucoup plus d'impact, mais aussi des interventions qui sont beaucoup plus pertinentes pour cette situation. Nasandratsy ny losifera mantsy aho taorian'izay lasa lehibe ny mpamosavy teto Madagasikara dia izay nahatonga maty satria ny antony raha torian'olona filazantsara aho zany a dia tsy mety mino mihitsy zany Jesosy zany. Tatandraza Mark Hajiolona Niovafo zay no vahiny ny anarakotonjanahary ao anatin'ny fandarana andahoresahana raha antsika vantany voavita izao fampalalamba avao amin'ny fiteny malagasy izao. Eo amin'ny vaovao sosialy izay ihany fotoanany manalazy vita baka izao omalitsika no efa nitondra mikasika ireo manalazy amin'ny fomba evanjelika ny amin'ny ity androany ity kosa dia mikasika ny dia tsy afa-misaraka amin'ny ireny alina natao andihizana ireny ny DJ na ny mpampandihy tsy mora ny asan'izy ireny na ny ilana fiomanana fa tsy vitany hoe mandefa mozika arak'izay tiany eo fotsiny. Dinandray mampiantona no nanao ny fanadihadiana. Amin'ny 7 ariva no manomboka ny fampisehoana amin'ny 3 sasantolakandro dia efa tonga eto sady Mike Joe anomana ny fampisehoana ataony. 10 taona lasa izay no niditra teo amin'ny sehatry ny Matianina amin'ny DJ ny Mike. 10 taona teoriana mbola tsaroana hatrany izany hoe miseho sy mampandihy olona voalohany izany. Nanomboaka izy io tao amin'ny le Cafo Antaninareniny resaka Pal des Jeunes no nanomboaka anazy. Tamin'izany fotoana izany aloha tadidiko tsara hoe tena sarotra tamiko no niditra izy tamin'ny voalohany satria mbola vaovao tamiko le tontolo dia tao anatin'izany koa ny resaka materiel zany mbola sarotra be tsy ohatrany amin'izao fotoana izao hoe efa betsaka ny teknôlôjia amin'ilay izy dia moramora kokoa zany ny manipulation amin'ilay izy fa tamin'izany mbola tena sarotra fa zany hoe nikirizana ilay izy passion ilay izy dia mandeha ny an-dalana teny no nahazahoana ilay traikefa. Na dia manao izay mampifaly sy mampandihy olona amin'ny alalan'ny fanantanana azy no ataon'ny DJ dia asa tahaka ny asa rehetra ihany izy ity ka mitaky fahamatorana be dia be. Miditra anatin'izay sehatra goavana izay mitaky zavatra hafa mihitsy ilay izy zany aloha par rapport amin'ny hoe tamin'izany fotoana izany. Zany hoe mila professionnel kokoa zany no manao an'ilay izy par rapport an'ilay hoe lalao fotsiny tamin'izany fotoana izany fa le nao milalao izay zany no mitondranao mankany amin'ilay sehatra goavagoavana ohatr'izao miampy ihany koa moa mazava ho azy ny fitiavanao an'ilay mozika sy le tontolona DJ. Efa akaiky ny oran'ny fampisehoana mijery faraparan'ny hira rehetra alefandrariva i Mike. Fa ny manana andro vitsivitsy mialoha mihitsy no nataony Mike ny aloha ity androany ity ora vitsivitsy sisa efa vonony Mike Joe ampandihy sy ampifaly ireo ankizy avy nanalabaka mandra-parainan'ny andro. Fandrariana io no entina aminao anatin'ny quartier androany tsy eto Antananarivo fa any amin'ny Morotsiraka any Farafangana fivelomana hakely ary ireo vehivavy manano tena no tena manao izany fandrariana izany tany ambanivohitra Farafangana no nandehanany Mampiona Ravalosanina. Commune ambanivohitra Manambotra 20 kilometatra mialan'ny Farafangana manaraka ny lalana Iazon'ny Vangaindrano. Tanàna kely Morotsiraka ny eto kanefa mivelona amin'ny rariny akamaroan'ny olona. Akamaroan'ny vehivavy eto dia mpandrary avokoa ary saika isa-tokantrano mihitsy ny tsy ny tena vokariny zareo. Manjary sy atao fanapeza vary, fanapeza kafe. Ezy rofiny lelana eo dia fa atraby. Lala fa lavitra sakada telo ary efa hotely avy azy inandray telo ary ny olony raiky. Tantely toraka da eto. Asa fivelomana mihitsy ny rary eto amin'ity tanàna kely ity. Maraina mandra-parivon'ny andro, io no raharaha na tanora na efa nahazo taona. Ty renim-pianakaviany ity ohatra dia raro no nameloman'ny ankohonany efa 5 taona izao. Hatramin'ny fahakeliny izy nefa nandrary, anjara indray zao no mampita ny fahaiza-manaony amin'ireo zanany.
Loha izy sy mianatra fa itao faratoa e mianatra am'izao hoe vao mahita fivoarana da mampianatra zaza mahampy io no akora entina mandrary mahampy matunda asa amoron-drano volena ny antsatsy lavitra ny tanàna izy io ary samy manana ny azy ny mpandrary tsirairay ny an'ny fitaovana ampiasainao fanampin'ny tanana dia ny akorandrika entina andaminana ny rary eo ampanaovana azy sy ampalamany tsia fandamagna dako magnano maso io da malalako magnindamo telo alina ariary ny tombana amin'ny tsia lehibe iray tapabolana ny fahavitany ho an'ny tsikely kosa dia 400 ariary ny ray andro ihany dia mahavita azy amin'ny ankapobeny dia ny ambiny mahamby tsy lany amin'ny tsia lehibe no ampiasaina namboarana itony tsikely itony mampivoatra ny toekarena eto amin'ity toeranyity ny rary mampitombo ny vola miditra amin'ireo vehivavy tsy manambady ka voatery mamelo teny ty asy ty fivelomana izay vao aingana ihany no nahatongavany teto manambotra amin'ny maresaka avy any ivelany any Syria manaikitra izao tontolo izao ankehitriny ny raharaha fampiasana fitaovam-piadiana simika nitranga tany Syria hatrito tsy mbola fantatra hoe iza marina ny tompon'antoka tamin'ny raharaha ny mifanilika ny mpanohana sy ny mpanohatra ny Bachar al-Assad. France 24 Zora Mianso. Lehilahy sy zazamam-behivavy maro no mangovotra toy izao mibontsina mihitsy aza ny tarehiny ny sasany indray mivoaka faharorabava mihitsy nanohina n'izao tontolo izao isary io saingo an'ity mpitsabo frantsay miandraikitra ireo marary lasibatry ny ady ao Syria tsy vao voalohany ny fitondrana siriana no nampiasa ny karazany fitaovam-piadiana toy ireny. Nous avions nous pu constater cela il y a déjà 7 mois. Fito volana izay no nahitana ny tranga toy izao. Fito volana no nahitana ny fampiasana fitaovam-piadiana simika ao Syria. Tsy ho hitanareo any ivelany ny fitrangana aretina tahaka ireny satria vokatry ny gaz neurotoxique. Style gaz moutarde et aussi on oublie d'insister sur l'utilisation aussi du phosphore blanc en Syrie. Eritaona lasa izay ny alony fanafiana tsy nitsahatra ny laza ny filoha amerikanina fa toy ny faritra mena tsy azo itsahana ny fampiasana fitaovam-piadiana simika taona izay mampametra-panontaniana ireo mpanao fanadiadiana avy amin'ny firenena mikambana ao Damas. Ho an'ity miaramila amerikanina teo aloha sady manam-pahaizana manokana momba ny fitaovam-piadiana simika afa-tsy diso iny raky tsara iny saingy ny tena tompona andraikitra amin'ireny no mety tsy ilainy no ayahiana hatramin'izay. Tsara tadidina fa toy ny faritra mena tsy azo itsahina ny fampiasana fitaovam-piadiana simika ary fantatry ny rehetra izany. Nampiasa fitaovam-piadiana toy ny fitondrana ny mpanohitra saingy tsy misy tombotsoa azon'ny Bachar al-Assad kosa ny fampiasana fitaovam-piadiana simika. Mandoto ny fitondrana siriana io resaka fampiasana fitaovam-piadiana simika io. Tsy mana fahafahana sy teknika amin'ny fampiasana izany ihany koa anefa ny mpanohitra ny Bachar al-Assad. Ny sekretara jeneraly ny firenena mikambana Ray Mandomba Ban-Ki-moon moa dia nanameloka mafy iny fampiasana fitaovam-piadiana simika tany Syrie iny tahaka izao ny ampahan'ny lahateny. Je suis particulièrement préoccupé. Isan'ny zavatra tena manahirana ny mieritreritra fa misy ny fampiasana fitaovam-piadiana simika ampiasaina aminona olon-tsotra ny fampiasana ireny fitaovana simika ireny na iza mampiasa azy na inona antony dia tsy fanarahana ny lalàna iraisam-pirenena izany. J'ai appelé le gouvernement syrien à étendre sa coopération. Any Mexico kosa razana fito no hita tamina commune tsy lavitra ny Mexico tamin'ny tanàna ahitana ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fitsirena ny ADN ahafantarana ny mombamomba ireo razana ireo everan'ny manam-pahefana fa ireo olona tanora 12 nisy nakankeriny tao amina trano mpandihizana iray ny volana May lasa teo ireto razana hita ireto. Zay no mamarana ny fotoanany vaovaontsika tamin'ity hariva ity ankasitrahana ny fanarahanao zany hatramin'ny farany aza donoina amin'ny 7 ora rehefa avy eo ny fanambarana ataon'ny Floandro Rajoelina raha antsika ihany koa eto amin'ny fahitalavitra viva mandrapiresaka tompoko.